Betsabetsaka moa ireo mpitolona izay tazana teny amin'ny HCC izay hanatrika ny fihanianan'ny filohampanjakana Mikael Randrianirina. Tazana teny moa i Mikolo, tazana ihany koa i fitiavana Mikaely, tazana teny ihany koa i Baba sy Clément sy ireo rehetra izay namany. Mpanao politika sy ireo solombavambahoaka maro ihany koa no tazana teny amin'ny HCC ny androany. Tonga teny amin'ny HCC koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay hanatrika ihany koa ny fihanianan'ny Colonel Mikael Randrianirina eny amin'ny HCC. Aty a Madagasikara moa no masony zao tontolo zao amin'ny sika amin'ny teny zao manaraka ny raharam-pirenena izay misy eto an-toerana. Ramatoa Bentanana Antananarivo Ramanantsoa Harlala modia nilaza ny hoe vonina hiara-iasa amin'ny rehetra ny Bentanana. Milaza fa vonina hiara-iasa sy misokatra amin'ny ireo rehetra ny Bentanana ny Antananarivo Andramatoa Harlala Ramanantsoa amin'ny fampandrosoana ny tanàna ary mbola manohy ny asa andavanandro. Nilaza manameloka ny fiovana fitondrana ny firenena mikambana. Nilaza omaleriva ny mpitondra teny ny sekretera general ny firenena mikambana fa melohiny izy ireo ny fiovana fitondrana tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izay niseho teto Madagasikara. Mitaky ny fiverenana amin'ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny tanitandalana izy ireo. Etsy ankilany kosa i Le Monde milaza ny hoe mody tsy nahita ny nataony Andry Rajoelina ny iraisam-pirenena hoy ny Le Monde. Tamin'ny famakifakana izay nataony gazety Le Monde dia azo lazaina fa mody tsy nahita ireo tsy mety nataony filoha Andry Rajoelina ny vondrona iraisam-pirenena. Azo raisina ho piatsara velatsihy ihany koa izy ireo raha toa ka ho avy andratra ny malagasy izay efa afaka tamin'ny mpitondra tsy mendrika raha ny nambarany ity gazety ity ihany. Voalaza tao anatin' io famakifakana io ihany koa fa tsy tokony ny teny ny filoha Frantsay Emmanuel Macron tamin'ny 13 Oktobra lasa teo nanamafy ny tokony hitohizan'ny rafitra ara-panjakana izay efa fantatra fa natezitra ny vahoaka malagasy.